Salama daholo ty vidéo ty mety efa amin'ny Seydou Joely influenceur be mpanaraka be tsy haiko hoe manana 500 000 abonnés izy misy ihany koa ireo olona maromaro tahaka ny reto commentaire zay alefako aminareo reto ambany amin'ny commentaire ao milaza hoe abattoir humain famonoana olana eo amin'ny HGRA dokotera manao tsinitsinina dokotera mipetraka fotsiny ka hiteny kely koa iresaka kely ihany koa le kahan'ilay loza nahazo an'ilay zaza nisaoty avy any ambony 4e étage tsy sanatria arony satria ny mpitsabo dia lasa tery tanteraka mihitsy tahaka ny tery amin'ny lona sy ny akalo ny ato ny vahoaka mila zavatra tsara kalitao ny atony fanjakana tsy manolotra ny plateau technique ny enti-manana ny condition rehetrarehetra natanterahana an'ilay asa dia tery poritra tanteraka ao zany ny mpitsabo rehetrarehetra voalohany aloha raha ohatra hoe iresaka an'le mikasika ny prise en charge eny amin'ny urgence hoe vao tonga nareo eny amin'ny marary mitovy daholy na aiza io na aiza tsy hoe koa hoe rehefa ty Europa dia ny professeur no mandeha midina mitsenanao eny amin'ny urgence dia mienanao inona nazo anao hitsapatsapa dia eny dia akany tension anao tsy ny professeur ary tsy ny chef de clinique ary ambony be responsable ary ambony ary chef de service ny andeha hidina hitseranao fa tsy maintsy ny interne zany hoe ireo mpitsabo eo andalam-pamaranana ny ireo mpianatra ao mpitsabo eo andalam-pamaranana sy ny étudiant 5e année 4e année be dia be manko miteny reny stagiaire reny nalefa ny teo ny CHU na hoe centre hospitalier universitaire dia mamolavola ny dokotera rary zay raha mpitso hitsabo ny taranaka-reo ka aiza ary no ahafahandreo miaquérir expérience tsy maintsy eny saingy kosa tsy hoe koa hoe manao zay tiny izy eo fa misy supervision misy chef de garde dia manao taritreo ary zareo isaky ny garde na any Madagasikara na ty Europa dia torak'izay foana tsy misy prise en charge instantané hoe eo no eo dia tsy maintsy ho voaray fa ny étudiant aloha tahaka ny aty zao ny tenako zao garde marary tsy latsaky ny 20 isa no arahamaso ary zarery ny garde zay marary avy any amin'ny urgence dia zany mandray anazy avy eo keny tsy latsaky ny 20 ny marary eo ka rehefa misy miantso ny anankiray dia mandeha mbola tsy vitako ny dia efa miantso sasany rehefa avy eo satria tsy ampy ny mpitsabo ary na aiza dia mitovy avokoa fa tsy hoe rehefa aty andafy dia ny professeur no maka ny tension anareo zavatra miraculeux be no miandry anareo faharoa manarakaraka an'izay rehefa tonga eny amin'ny urgence dia misy ny atao bilan de débrouillage zany hoe manotra inona bilan maika voalohany indrindra amatarina le soratra retina sarotra be no vao tonga avy any ianao dia ao ianao mipetraka eto ambony fandriana ho didina patorina ianao fa deja tsy maintsy fatana aloha hoe inona no mahazo nahazo an'ilay tovovavy kely zao dia polytraumatisme saoty avy any ambony 4e étage zany polytraumatisme zany hoe mety sidona zany rehefa misy olona mety voadona saoty avy ambony 4e étage zany 500 isanjato mortalité ao anatin'ny adiny ray zany hoe mortalité dans la première heure zany 50% tsy velona tsony izy nefa mbola nanana chance velona tao anatin'ny ora maromaro vitsivitsy tsy maty teo no eo ao anatin'ny polytraumatisme soit izy mety hanao traumatisme crânien raha ny lolo zany voakasika eo no eo efa azo antoka hoe tsy avitra tsony fa akoatran'izay dia misy ihany koa ny hémorragie interne fracture be dia be mety animba ny organe noble rehetrarehetra ka raha tsy manao ny scanner na ny radio tsy ho hita mihitsy io zavatra io raha iresaka ny any Madagasikara nefa dia fantaro tsara ny dokotera tompoko tsy mpiandraikitra ny scanner fa zany scanner zany raha ny Madagasikara lafo be ataontsika hoe minimum any amin'ny 400 000 ariary ihany ny manao ny scanner indray mandeha fotsiny fanontaniana ao anatin'ny tapoka firy amin'ny tokantrano malagasy no anana tonga dia 400 000 ariary eo no eo sur place anaovana scanner deja aloha miankina amin'ny ninina fa maika ny dokotera te hanavitra ny aina tsy maintsy miankina voalohany indrindra amin'ny moyen an'ilay marary manambola avely amin'ny marary raha tsy manana izy dia mitombo indray ny délai d'attente miandry adany firy indray tonga eo amin'ny urgence eo dia manomboka eo ilay olona miteny tsisy nina afaka atao fa satria moa zay tsy manambola dia hoentinay mody ny mararinay ny dokotera tompoko tsy afaka mamorona ny tsy misy efa nataonay tamin'ny andro ny interne hoe nanao tsy paipaika satria tsy manana vola le marary dia zay ny antoka ny gant anaovana examinena anazy ny seringy ny sérum sy ny tariny zay nanao tsy paipaika nefa zay tamin'izany andro zany nandeha tongotra
mandeha tongotra, mandeha mianatra avy eny Ankatso, mandeha makeny manenjika stage eny Bevelantanana. Fa izahay mbola mikipy manao tsipaipaika anolorana, satria ny any Madagasikara fantatsika angambany ny ento-manana any ataoko hoe tsy hanafenana zany sika, vitsy manana ny ento-manana anaovana zany. Aorianany hoe manana moyen ve ny fianakaviana marary, faharoa manarakaraka an'izay disponible ve, fantaro tsara ao amin'ny HGRA misy fotoana ao ampanina ny scanner, ao ampanina ny radio, tsy maintsy mitady lavitra zay vao possible mahita. Ary ny ao tanan-dehibe ao Antananarivo ary sahirana ohatr'izany zay vao mahita ny manana ny imagerie. IRM zany moa tsy haiko na ohatrany tsisy avy ao, sarotra be ny mahazo an'izany rehetra zany, na ny IRM na ny scanner. De tsy maintsy mitady any amin'ny toeran-kafa rehefa simba. Tadidiko tsara nisy fotoana tsy maintsy nampanao radio simba ny radio ao amin'ny HGRA, tsy maintsy nitady tamin'ny klinika hafa ao ambadika ao zay vao fantany hoe simba ny HGRA de nidoublé ny prix tany aminazy. Izy moa privé de investissement ny anazy tsy mahalala ny resaka hoe fahoriam-bahoaka zany izy. Fa akoatran'ilay hoe vola marary de faharoa manakarak'izay misy ve le matériel, misy ve ny fitaovana. HGRA zany vao miteny HGRA vao miteny hoe hôpital-Panjakana na aiza io na aiza na Dego eny Manarapenitra rehetrarehetra eny tsy ampy tompoko ny fitaovana eny. Ka na dokotera tena ataontsika hoe manam-pahaizana be bac plus 24 raha ny anjorony eo, rehefa tsy ampy ny moyen, tsy ampy ny vola marary, tsy ampy ny fitaovana, tsy afaka anao miracle izy, tsy afaka anao fahagagana. Rehefa vita iny ny interprétation zany scanner zany tsy instantané koa, mbola miandry satria zavatra gris be dia be no ampitoviana. Tsy fantatra hoe fracture ty sa inona aiza amin'ny, ka raha ohatra hoe nandritry ny fotoana mivavahan'le zaza sy ny tariny, tsy nina afaka ataona, tsy afaka hoe ao tonga de sokafana ny loha fa sao de ao anaty adomo marary, ao tonga de sokafana ny ao anatin'ny vavony fa sao de ny vavony, tsy maintsy fantarina aloha zay ny atao hoe bilan lésionnel. Fa maro be mieritreritra hoe tsy manao inina ny dokotera, fa ny tena marina ny dokotera nampianarina manao zavatra, saingy tsy omena ny fahafahana manao zavatra, tsy omena ny fitaovana. Ary ny olona tonga eo ihany koa de olona tsy manam-bola. Ka somary mampalahelo ihany hoe olona influenceur tahaka ny Seydou Djouely misy be mpanaraka be no manaratsy ny dokotera, satria teny hoe tsara daholo ny comportement fa eto koa de misensibiliser ny dokotera mba ho ambassadeur tsara. Fa mampalahelo ihany hoe aratsianareo le olona, ianareo no aty Eropa fantarina tsara hoe angalan'ny fanjakana vola be de gratuit ny soin, gratuit ny fanafodina izy hôpitaly an-dalana. Fa nareo aratsianareo ny HGRA, aratsianareo ny hôpitaly-Panjakana rehetra, fa reo marary reo nge raha tsy eo amin'ny HGRA, raha tsy eo Bevelantanana, raha tsy eo amin'ny Ami, raha tsy eo amin'ny Manarapenitra, hoaiza zareo. Nareo manana safidy, nareo aty gratuit, fa zareo nge tsy manana kaprisianareo hoaiza izy zany. Le influence anao mba ampiasao amina zavatra positif, ampiasao atao hoe mitire sonnette d'alarme nareo tsy mampanina zany, fa atao hoe le cible kosa tsy ny médecin no cible. Raha ohatra hoe misy zavatra tsy azonao de tokony hoe monsieur documenté aloha fa ny ChatGPT efa misy. Fa le tonga de manenjika angambany ataoko hoe tsy de tena tsara aleo angamba mijanona amin'ny resaka fampimehezana ihany ianao raha ohatra ka, fa tsy anjaranao kosa ny miteny hoe adiny firy le olona teo na mitire sur le cheveu ohatr'izany hoe tonga de manaratsy sy manenjika an'le mpitsabo. Fa reo mpitsabo reo ane aorianao sahirantsika satria ny professeur mpampianatra be dia be nefa tsy te hijanonao intsony. Misy ary professeur mihitsy manao zay ialana tao mba hiexercena any amin'ny toeran-kafa. Ny spécialiste zany moa ataoko hoe raha misy nisy spécialiste be dia be ny spécialiste, nisy professeur atao ny enjehana sontorina tamin'ny Covid, misy mitsoka todo raha spécialiste mpandidy, psychiatre, gynécologue, pneumologue, be dia be ary promotion fotsiny ataoko hoe ny intera efa tsisy mijanonao intsony. Satria nahoana aty misy moyen meniola plateau technique ianao ary marary tsisy manambany, tsisy manaratsy hoe misy rasisme zany, fa ny marary manaja anao satria fantany hoe anao hiasa anavitra ny eny. Ka mampalahelo hoe vahalalana amboa ny tompony aza tsy tia. Fa raha sanatria ka atao hoe maty le zaza
tsy noho ny faotan'ny médecin akory a fa ny disponibilité amin'ny fitaovana mila fatarina, moyen marary mila fatarina, mety hoe nana moyen izy fa ny interprétation na scanner zany tsy 10 minitra akory, tsy fankatsahary izy ty na selfie ka hoe io alaivo de tonga de mivoaka. Ka etona de teny entanantsika malagasy rehetra hoe toko tapaka volamina mitongilana zay tsy mety arenina. Raha tsy hoeny amin'ny HGR tsika de aiza no didina, raha tsy hoeny amin'ny manara-penitra tsika de aiza ny hitsapo tena. Zakatsika ve any amin'ny clinique privé zany a hitady vola izy, ary ireo privé reo a ny professeur amin'ny HGR sy ny spécialiste ihany no alainy zareo makany amin'zareo any, ary vola be zay vao tonga any. Ka ny tena tsara de ny fitondram-panjakana nanaovana fanairana fa ny maty tao amin'ny HGR anankiray anankiroa no jerevana de tena dramatisena de atakena dokotera, fa le olona salama tao firy ny avitra tao, firy ny velona tao. Tsipy ny teny a eny Ampomalala, tsipy mitady eny Ankanimo hoe raha antsika tsirairay avy no mieritreritra fa lasa manokana dia mahita hoe ny système de santé mila fanavaozana.